toloina teto anivon'ny sekoly ianareo. Nomena ny fahalalana rehetra ilaina hiatrehana ny sehatry ny asa. Ankehitriny, arelatra nareo ary sidina irery. Ny famoahana ny andiany renala eto amin'ny sekoly. Ambara fa voaray ara-pomba ofisialy ny felodrano nataonareo ary ampitsianareo isoratra amin'ny tableau ny ingénieur mifanaraka amin'ny lalàna. Hitantsika moa zany ny vina izay napetraka Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara Andriamatoa Rajaina Andry Rajoelina dia ny transformation agricole na ny fanovana ny rafi-famokarana fambolena sy fiompiana eto Madagasikara. Anisan'ny mampiatra an'izany ny ministera fambolena sy ny fiompiana. Hitantsika fa ao anatin'izany dia misy an'ireo tosika izay omena an'ireo tantsaha fanohizana ny fanohanana an'ireo tantsaha mba hamatianina bebe kokoa an'ireo tantsaha. Misy ihany koa ny fampiroboroboana natao hoe agribusiness izay moa no anatin'ny transformation agricole. Izany rehetrarehetra zany tafiditra anatiny fampifanana. Ary ity sekoly ity dia sekolim-panjakana mampiofana mamoaka ingénieur agronome moa ny fiantsoantsika azy izay ilaina dia ilaina amin'izany ny vina napetraky ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara izany. Ity sekoly ity dia eo ambany fiahin'ny ministeran'ny enseignement supérieur et de la recherche scientifique sy ny ministera fambolena sy ny fiompiana izay androany ny ministera fambolena sy ny fiompiana no misolo teny amin'izay ministera anankiroa izay manome voninahitra famoahana ny andiany anankiray atao anatin'ity sekoly ity ho lasa ingénieur agronome. Ka rariny sitsiny raha toka tonga izahay manome voninahitra amin'izany satria anisan'ny paikady ao anatin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ny fampifanana, anisan'ny paikady ao anatin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ihany koa ny hoe ny tarihana amin'ireto ingénieur ireto iroso bebe kokoa amin'ny famoronana asa amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Teo moa zany nanetana ihany koa an'ireo mpianatra ireo mba iroso ao anatin'izany. Eo ny ministera fambolena sy ny fiompiana anampy amin'ny alalan'ireo tetikasa izay ambany fiahin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana. Anisan'izany zao ny tetikasa progrès izay sady mampiofana sady manome tosika ho an'ny tanora mba hisehatra ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana. Rariny sisiny ihany koa ny ministera fambolena sy ny fiompiana androany raha tonga eto satria izy dia anisan'ny navoaka n'ity sekoly ity ihany koa. Ka io moa zany anisan'ny hanetanana an'ireo rehetrarehetra izay nivoaka tamin'ity sekoly ity mba hamalibabena, mba hanampy hitondra ny anjara birika, mba hampiroboroboana foana an'ity sekoly izay ilaitsika ny tanjaka satria ity sekoly voalohany forona teto Madagasikara raha mahakasika ny famoahana an'izany ingénieur agronome zany eto Madagasikara. Ensemble, transformons le secteur agricole. Agricole.